ho an'ny mpitantana régional mpitantana ny AGF régional any Toamasina dia matototosa ny faninanana toy ireny dia nanao ny aintsozavatra izy ireo ary amin'ny teriva ity dia iresatresaka amintsika ny voalohany izany AGF any amin'ny faritra Antsinanana izany izay tompona andraikitra voalohany tamin'ny faninanana Andriamatoa Rabarivelo Laurent izay nambarany fa dia tratra ny tanjona ho azy ireo raha ho an'ity eto ampilalovanay ity nambarany ihany koa fa dia vonina ny tanànan'ny Toamasina andray ny faninanana nasionaly na eo amin'ny fandraisana ireo délégation isa-paritra izany na eo amin'ny fotodrafitrasa ihany koa andraisana ny fifaninanana. Eny raha ny bilan zany atao amin'ny tournoi izay karakaraina taty amin'ny resaka CUF navita 20 match tao anatin'ny totrika hoe rovolana izay nahitana mpandray anjara 15 ny institution ary 7 ny ekipa teo amin'ny taranja football sy basketball amin'ny cadre super vétéran mihitsy ary jeune teo amin'ny foot ary ny dame sy ny jeune teo amin'ny basketball de tsy nisy ny naratra tsy nisy ny fifandonana be hoe agression na violence herisetra tsy de nisy zany zay azo lazaina fa hoe voaja nilay ataotra hoe targetran'ny AGF ny natsikaritra kely fotsiny angamba hoe fahatarana teo amin'ny lalao natsikaritra ihany koa hoe nisy nampilalao licencié roa ary ataotsika koa zany hoe efa fanao reny teo any hoe ataotsika hoe ny contrôle tena azo lazaina hoe voaraka tena sarotiny fa ny tsara misy mitaty areny totosa somatsara ko anatina fotodrafitrasa anankiefatra ny foot tamin'ny toerana anankitelo ary ny basket tamin'ny toerana anankiray tany amin'ny fahitsan'ny Canada azonay lazaina zany tratra ny tanjona anay tamin'izy iny afaka niomana ny amin'ny lafiny fanomanana sehatra nasional zany ny eto Toamasina misy eo amin'ny taranja pétanque zany dia atomboka amin'ny asabotsieriny dia ao aorianan'izay zany anao ny atletisme ahafahana mba hoe miomana daholo ireo ankamaroan'ny tsokady zany taranja. Ifandraisana teo ihany ny faninanana nasionaly araka ny napetraky ny mpitantana foibeny amin'ny nasionaly AGF dia aty amin'ny Toamasina no natanterahana ny faninanana nasionaly aiza hoaiza ny fahavononany nareo eto Toamasina andray n'izay faninanana nasionaly zay. Amin'izao fotoana izao zany dia efa azo lazaina hoe fiompana satria misy fiaraha-miasanay amin'ireo sehatra zareo eo amin'ny éducation nationale eo amin'ny fampatrenona efa nany mialalana zany misy efa eo amin'ny folo zany sekoly apetranona nireo ataotsika ireo vahiny manerina ny faritra eo amin'ny lafiny fotodrafitrasa ilalovana kosa indray zany efa nahita fotodrafitrasa izay azo lazaina fiaraha-miasa amin'ireo karaombinantoka ireo resehatra tsy miankina sy lereo amin'ny atsika eo nivony commune afana manatotosa zany ka efa terrain de foot efa hatramin'ny valo ny hita terrain de basket efa mahita eto zany an'izao fotoana zao zany ny piscine mitsitsolana ny CRGS ny pétanque efa misy toerana anaovana zay ka noho zany zany an'izao fotoana zao zany efa azo daholo ny ataotriko hoe ny autorisation anaovana ny fotodrafitrasa ilalaovana rehetra reo.